eo amin'ny tontolon'ny diplomasia kosa indray dia androany no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroan'ny fikambanana vadina ambassador miasa eto Madagasikara ary tafiditra ao anatin'ity fikambanana ity ihany koa ny vadin'ireo androm-panjakana eto amintsika tonga nanatrika ny fotoana ny vadin'ny filoha Voangy Rajaonarimampianina. Ny vondrona rina nangana fikambanana ny vadina ambassador miasa sy monina eto Madagasikara ASCM na Ambassador Spouse Club Madagascar no iantsona ny fikambanana ary nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany tao anatin'ny lanonana nantolo-tsaina teny amin'ny trano fonenany ny Masovany Algeria ary natria Andramatoa Voangy Rajaonarimampianina vadin'ny filoham-pirenena natokana ho an'ny vadina vehivavy Masovo vahiny eto Madagasikara ny fikambanana ary mpikambana avy hatrany ihany koa ny vadin'ireo filohana androm-panjakana ao anatin'izany sampany teo amin'ny tantaran'ny diplomasia malagasy no nisy ny fikambanana toy izao Ramatoa Kadija Bavdal vadin'ny Masovany Algeria no nipirany hevitra ireny mpanorina ny ASCM nambarany fa hijeriny lafiny sosialy ny fikambanana. Nous avons plein de projets que je suis sûre que la première dame nous aidera à les concrétiser. Nous souhaitons connaître Madagascar plus profondément. Nous souhaitons aller vers les jeunes étudiants, vers les femmes sans abri, vers les femmes qui sont délaissées par leurs proches ou leurs conjoints. Nous souhaiterions aussi aider une marge qui est pauvre, défavorisée. Donc voilà, et ce club nous permettra de nous informer, d'être ensemble et de découvrir toujours plus Madagascar, qui est une île formidable. Ankoatran'ny sosialy sy rafitra natao hifankahafantarana ary hifampizarana kolontsaina ihany koa ny ASCM ho an'ny androany ohatra dia nomeny ASCM lanja manokana ny sehatry ny nahandro ny fampizarany tsiro-tsakafo avy amin'ny firenena ny Eviny avy ireo vadina mpikambana ao anaty ny fikambanany vadina ambassador.